Eo amin'ny sehatra ny finoana ndray kosa dia andro lehibe ho an'ny mpino silamo ny andro androany noho izany tsy fiasana fa fandraisan-karama. Ny andro androany ho an'ny mpino silamo tamin'ny alalan'ny fotoam-bavaka lehibe ny maraina teo no nanamarian'ny mpino silamo manerana Madagasikara ny andro lehibe tahaka izao. Andro tsy fiasana fa andraisan-karama ity andro androany ity. Tao anatin'ny didim-panjakana larana 2024 tsipika aotra 2020 tamin'ny fahatelon'ny volana febroary teo dia nametraka fa anio dia andro tsy fiasana fa andraisan-karama, andro izay ambara hoe Eid al-Adha na ny andro ny fanapahana ho an'ny mpino silamo ka voakasika indrindra amin'izay andro tsy fiasana izay ny mpiasa rehetra saingy tsy maintsy manatanteraka azy kosa ireo mpino silamo. Maro anefa ireo olona izay tsy mahafantatra izany andro tsy fiasana izany akory ary misy ihany koa ireo izay nalana kanefa nanohy ny asany andavanandro ihany. Fantatra hoe andro tsy fiasana ny amin'ny tianito? Miasa zay koa miasa. Efa nanomboka tamin'ny 7 maraina kosa ireo silamo teto amintsika no nanao fitaovam-pivavahana entina namarina ity androany ity. Misy ihany koa ny fiarahana amin'ny fianakaviana ary fizarana ny hena amin'ny tapiavanana amin'ireo mpiarabelona. Karazananay dia izay manana moyen manao sacrifice na mouton na omby dia mba zarena mahandro zany zarena amin'ny famille fianakaviana ary miaraka amin'ny fivavahana koa le olona mivavaka tao zao miandry mianajara blika le hena le olona manana moyen mba mizara am'le mahandro eny zany aloha mety amin'ny fanjakana foana fa zay tsy reny mety mpirandraitra nanao an'iny dia mety fanjakana zany na mifaveur an'le mpiasa musulman hoe mandray karama ohatra ny 26 juin mandray karama n'olona fa tsy miasa. Maneho ny fankasitrahany manoloana ny fanajana ny andro an'io ireo mpino silamo. Efa nosorona tsy ho anisan'ny andro tsy fiasana intsony ireo andro fankalazana ny mpino silamo ny fetin'izay. Naverin'ny fanjakana ho andro tsy fiasana nefa andraisan-karama kosa nefa ity andro androany ity. Raha ny tenenivon'ny anteny miram-pirenena ohatra dia nanaty izany izy ireo ary nisy mihitsy aza ny filazana izay napetraka tamin'ny peta-drindrina amin'ny mahandro tsy fiasana ny alakamisy 4 septambra. Maro kosa nefa ireo sehatra asa hafa mbola nahitana ny fanomezana ny asa tamin'ity androany ity toy ny tenenivon'ny banky sy ny tsena maro samihafa izay mbola misokatra tetsy teo.